ka nenay zany efa mandeha ny fandraisagna andraikitra fa mbola misy tsy miheno ny mpampianatra dia io arrêté 1032 io dia manome fahefananay raha tanysaiko tsotsotra misy ny atao hoe fampitandremana fotsiny misy ny atao hoe fampitsaharagna amin'ny asa zoniny ho anay mpitanteraka nomeny fahefagna feno izy hampihatra ny lalagna hampitsahatra n'ilay mpampianatra na ilay talentsikoly amin'ny asany dia zay vao ny fahatelo misy ny atao hoe fisontonana ny fahazahoan-dalana hampianatra na autorisation d'enseigner na temporaire igny na définitif igny na amin'ny fotoana manampetra izay mitovitovy amin'ny hoe fampitsaharagna amin'ny asa ihany ity ny sarin'le zaza miaraka amin'ny tablier na blouse ny fomba ilazana azy miaraka amin'ny t-shirt manongo anazy le maîtresse mivoaka raha ohatra zao ilay tanan'ilay zazakely alefo sarantsena misy certificat médical ato ny certificat médical ty ekena tsy tia kory le hoe 21 jours na inona fa le traumatisme nahazo an'le zazakely telo taona io zazakely telo taona tonga de mandat tanteraka tsy andeha an-tsekoly raha vao mieritreritra an'le maîtresse izy dia tsy te ho any an-tsekoly tsio ary tena mandat tsy hianatra le zaza am'izao ny teny le ray aman-dreny hoe sao de mba misy classe parallèle azo andefasana ny zanakay any dia ohatrany hoe somary valinteny hafahafa zany ny avy amin'ny talentsekoly midika zany fa izy ny tsy nandray andraikitra amin'ny personnel enseignant aloha de izay zavatra zay no asiana fidinana ifotony raha an'ny ray aman-dreny moa igny raha ho any amin'ny fitsaragna izy satria ny teneniko teo ny code pénal koa dia manafay ny olona manao fahadisoana amin'ny fikasihan-tanana surtout fa ny sanction administrative ny avy aty aminay amin'ny alalan'ny fanadihadiana aloha fa tsy vao maheno kosa ianao tsy tonga de anasazy avy hatrany fa manadihady inona marina ny zava-misy eo ampanomana anazy zahay fa efa natao ny fidinana ifotony dia mazava ho azy ny sanction administrative zay ny ray amin'ireo telo reo no fampitandremana ave fisotomana ny fahazahoan-dalana hampianatra ve sa fampiatona amin'ny asa eo indrindritsika zao fa ho avy izy